menao anay ary akehitrindry raha keo amin'ny teninao zay mba ampaherezo avy amin'izany teninao zany zay. Misotranao koa zay fefanafahanao tamin'ny fitiavatena, tamin'ny avinavina, tamin'izay fanamarina tena samy hafa rehetra ho tsy mba manana ota. Koa akehitriny mitenena Tompo amin'ny alalan'izao teny masina izay ho azavaina amin'ny olonao zao. Ary zany fananao masina zany dia hiasa na amin'ny mpitory na amin'ny mpiaino, ary ho voninahitry ny anaranao ny fombiazany teninao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay kristianina mpanomponao tsirairay avy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika ry havana dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia toko 17 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 13 izany. Hoy ny Tompo amintsika: akehitriny ry Jakobo, izao nolazain'i Jehova izay naharenao sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ianao, raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Fa izaho no Jehova Andriamanitra ao, dia ny iray masin'ny Israely mpamonjy anao. Omeko ho avitra ao Egipta, ary Etopisy Seba ho solonao, satria malala eo masoko ianao, eny be voninahitra sady tiako. Dia olona no omeko ho solonao, ary firenena ho solony ainao. Aza matahotra fa momba anao aho, hitondra ny taranakao avy any antsinanana, ary avy any andrefana ny hanangonako anao. Ny avy avaratra ilaza hoe avoay, ary ny atsimo koa hoe aza hazonina. Alao ny zanakao lahy avy lavitra, ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany. Omentsika lohateny zany fampianarana zany ry havana dia ny hoe ny fanekemponoan'ny jiosy araka ny fampianarana navoaka ny mpaminany Isaia. Tamin'ny fotoana izay nandalovan'ny firenena jiosy zavatsarotra no nisehoany zany tantara lehibe izay vakitsika eto zany, babo tany Babilôna reto jiosy reto. Ary nanomboka hatreo amin'izany fahababona izany no niantsona reto zanak'Isiraely reto hoe jiosy. Ary namoaka ny didim-panjakana ny Kyrios mpanjaka, izay mpanjaka jentilisa nanafaka azy ireo mba hiverina any amin'ny tany izay nomeny Jehova azy. Tsy dia fijaliana ara-nofo loatra tahaka an'izay mahazatra kovy, no fijaliana izay miatra amin'reto jiosy reto ankehitriny fa ny fahoriam-panahy indrindra mahita fa sy mahatsiaro fa lavitra amin'ny tempolin'i Jehova izy ireo. Ary ny mahagaga rehefa babo tany Babilôna izy ireo dia ny vitsivitsy anisa sisa, ny mahantra sisa n'olona sisa, no nanaiky hiverina hanarina ny tanyrazany sy ny tempoly ary ny fireneny. Ny fanekemponoana tena jiosy ravana dia maneho fa Jehova Andriamanitry ny Israely izay ninoan'ny jiosy, fa io Jehova Andriamanitra io dia Andriamanitra pahary azy, Andriamanitra mpanavitra azy, ilay pahary ny tonga mpanavitra. Ary natoinona fahasarotana na ny halalin'ny olana izay mety miatra amin'ny fireneny dia ho tsapany fa Jehova no anavitra azy amin'izany. Rehefa malala rehetra amin'ny Tompo, tsy hoe mamorona fotsiny Andriamanitra, fa miaraka amintsika amin'ny zavatsarotra rehetra iainantsika izy. Na dia mampandeha antsika amin'izany zavatsarotra zany Andriamanitra, dia ao anatin'izany izy, ary tsy mandao atsika. Ny finoana ry havana dia fandresena ny tahotra, ny fisalasalana. Ny finoana dia fandresena ny tahotra, ny fisalasalana, ary tsy zavatra vonjevonjena fotsiny amin'ny toe-javatra maimaika izay mahaporina maika ny atao hoe kristianina, fa ny fanarahana ny Jehova Andriamanitra dia mandava-taona amin'ny toe-javatra samy hafa rehetra izay iaina ny fiangonana, iaina ny olon'Andriamanitra. Jehova dia mahatsiaro reto zanak'Israely reto fa an-Jehova Israely, fananan'i Jehova Israely eo an-tanan'ny Israely. Ka na dia mpandalovin'i Jehova n'izany lalatsarotra zany izy dia tsapany
fa be voninahitra amin'Andriamanitra izy, tian'Andriamanitra izy, miay azy Andriamanitra. Rehefa malala rehetra eo amin'ny tompo, tsapa eo amin'ny tantara fa tendrony ny asan'Andriamanitra zao fifidianany any zanak'Israely izao, ilay sarobidy aminy, zay lazainy hoe ny mpanao anao ny vadinao izy. Zany hoe tena tian'Andriamanitra loatra ity zanak'Israely ity ry havana. Tsy afoy, nateo aza ny fahotan'ny olona, nateo aza ny fahalemen'ny firenena, baboka namaizan'Andriamanitra azy any amin'ny fahababony, dia hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny farany, dia tsy misy mahatapaka ny tady mahazaka ny fitiavan'Andriamanitra zay tiany ahatra amin'ny fiainan'ny fiangonana, amin'ny fiainan'ny firenena, amin'ny fiainantsika olon'Andriamanitra tsirairay avy. Ndao averintsika le teny ato amin'ny soratra masina ny vakina teo, aza matahotra fa efa nanavitra anao aho, aza matahotra fa momba anao aho. Zany hoe Andriamanitra manao ny fisoloana, mahavita na inona na dia zavatra mety ho sarobidy amin'ny olona azy, dia vitan'Andriamanitra atao antoka, atao hofany, atao solony ho fanavotana reto zanak'Israely reto. Akoatr'izany, fanomeza tokony hoe aza matahotra fa momba, zany hoe aza matahotra fa miaraka amintsika Andriamanitra, ao anatsika Andriamanitra, amin'ny toe-javatra sarotra samy hafa rehetra. Izaho Jehova no Andriamanitra ao, iray masin'ny Israely. Izaho Jehova no tomponao. Zany ray masin'ny Israely zany manaiky hitakosona amin'ny Israely, lay mpanota, lay babo, lay andevy tany Egypte. Nefa babo any Babilôna indray ankehitriny. Zany fahalemen'ny firenena zany manaiky hiaraka amin'izany Andriamanitra. Andriamanitra midina ao amin'ny olona, miaraka amin'ny toetra amin'ny olona. Zany toe-javatra zany ry havana no mampieritreritra atsika, ary malaza an'izay tsy ny toe-javatra ny sarotra no hoe soron'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa isika no ampahiresin'Andriamanitra ka omen'Andriamanitra fanahy mahery, saina tony, fo falifaly, amin'ny kitsiposy amin'joto hiatrika ny didy sy ny andraikitra apetrakantsika. Tsy ny afo no vonoin'Andriamanitra raha mitahaka ny mirehitra ao anaty laforo isika kristianina ankehitriny, eo anatrehan'ny olana samy hafa rehetra, fa ny fotsika, ny fanahintsika no amafisin'Andriamanitra ahazaka ny toe-javatra mahamay ao anatin'ny afo. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo, faninjehana ve ny lazainao fahafa, na fisedrana ve ny lazainao fahafa, andorana anao amin'izao fotoana izao, omen'Andriamanitra fanahy mahery ianao, ary fo matoky no ataon'Andriamanitra ao anatinao, satria izy no miteny hoe aza matahotra fa momba anao aho, aza matahotra fa efa nanavitra anao aho. Ry havana, ataon'Andriamanitra lay tompony hery, lay tompony fahefana, manaiky izany ho fananan'Andriamanitra izany ve ianao ka tian'Andriamanitra ampiasaina amin'izay tiany ampiasana anao. Ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo, sika malagasy kristianina, mampiseho Andriamanitra amin'ny toe-javatra iainantsika eto anivon'ny firenena, fa tiatsika Andriamanitra, ary avahan'Andriamanitra foana, avotan'Andriamanitra foana ny olony eo anatrehan'ny zavatsarotra samy hafa rehetra. Dia toy izany ny fomba anihon'Andriamanitra ny arem-behivava samy hafa rehetra eto amin'ny firenena malagasy, zay tokony iainantsika malagasy. Eny ry havana, tsy izany akory no hahatonga antsika fiangonana kristianina, na isika kristianina handeha hanao tsy akitazona ka kristianina, na dia miteny azy Andriamanitra hoe